Miarahaba tompoko tonga soa indray isika ato anatin'ny fandarana imaitso hitsidika valan-javaboary anankiray faritra rovana aty amin'ny faritry Menabe isika ho an'ny anio. Maro amintsika no tsy mahafantatra ny fisiany dia hiezaka izay ato anatin'ny fandarana imaitso ampafantatra anao ny mahakasika izay ala arovana eto amin'ny faritry Menabe izay dia tsy ampiandrila anareo izay fa ato anatin'ny fanadihadiana no ahafantarantsika misimisy kokoa ny mahakasika izay. Tawari. Anisany mampalaza ny faritry Menabe ny Allée des Baobabs eto Morondava. Tsy lavitra izay, ny alan'ny Kirindi 520 kilometatra raha miala ny Morondava. Ty alan'ny Kirindi zany le atao hoe alan'ny Kirindi Forest manana velarana 12500 hectares izay anatin'ny aire protégée zany hoe faritra arovana zany. Mahala arovana azy zany dia ohatran'ny hoe misy manao olona mpanao patrouille zany miaro an'le ala amin'le 12500 hectares mba tsy hidiran'olona. Satria efa pressé-pahazan'ny parc manko le misy fiazana biby sy le hoe fanapahana hazo arbre précieux ohatran'ny palissandre sy arovy. Dia zay zany no tena arovana mafy amin'ity maha-site touristique anazy aty amin'ny faritry Menabe dia ity zany no ala azo tsidihana aty amin'ny faritry Menabe amin'ny parc manerana Madagasikara. Dia anisan'ny Kirindi zany anisan'ny hoe malaza koa amin'ny fahitana biby, fahitana karazana vorona, karazana reptile, mety ahitana fosa koa. Dia zay zany mahatonga ny mpizahatany tena anisany mandeha mitsidika n'ity ala ity be mpizahatany zany ity ary anisan'ny hoe programme organisation-ny agence avy aty amin'ny ouest sy any amin'ny nord dia mandalo ato Kirindi aloha zay vao mandeha any amin'ny Tsingy. Dia misy karazana espèce nalemire anankifito ny ato, zany hoe espèce anankiroa zany no hita amin'ny atoandro dia le sifaka sy le gidro. Dia misy karazany eo amin'ny 10 eo hita amin'ny alina. Dia le farankely le microcébus kely reny dia le boenga, le tata, dia tsidikely, tsidibe. Ny amin'ny maha hoe passage azy zay satria mbola 65 km miala Morondava, 140 km miala amin'ny Bekopaka izay ratsy lalana dia matetika ny fataon'olona zany eo amin'ny adiny 2. Fa misy koa zany le olona tena mpanao naturaliste reny manao adiny 4. Dia ny mpanao tournage-na film moa tena ndray andro tontolo sy jusqu'à be sy ny recherche, mpanao recherche satria sady centre de recherche manko izy ity. Ankoatran'ny baobab, ny fananany biby maro isan-karazany sy ireo karazan-kazo fanaovana fanafody, ireo hazo sarobidy miampy ireo sakafom-biby no tena mampiavaka azy. Araka ny inventaire nataon'ny chercheurs dia nahita zareo eo amin'ny 200 espèces eo zany le karazan-kazo ato eo. Fa misy zany le karazan-kazo tena hoe arbre précieux zany dia misy zany le karazan-kazo hoe plante médicinale. Dia amin'le mahakarazan-kazo azy ohatr'izay zany hazo presque fihinan'ny lémurien zany tena mitsiry amin'io anatiny io. Dia izy io zany mitsandravina rehefa tonga ny ririnina. Mois de juin juillet zany efa manomboka mitsana, fa tsy hoe izy rehetrarehetra mitsana fa ny ankamaroany. Manao hibernation zany le arbre amin'izay fotoana zay. Dia à partir ny mois d'octobre novembre any zany mitsiry indray le izy na dia tsy misy orana aza. Zany hoe micompte période izy fa tsy micompte hoe saison de pluie. Manao hibernation izy matoa mitsandravina ohatran'izay. Mahatonga azy hoe ala mikitroka zany le hazo mame viny dia hoan'ny gidro le viny iny dia mikaka izy rehefa avao dia tsara faniry be iny rehefa avao. Na amin'izay koa mahazo zezika tsara satria le ravin-kazo mihitsana tonga latsakorona dia lasa zezika dia lasa samy mifaninana maniry daholo amin'izay dia lasa mikitroka be.
alamaina aloha izy fa mampiavaka azy zany ao anatin'io alamaina io misy karazana espèce-na animal be da be zany miaina ao anatin'io na ankoatran'le birin misy zany ny reptile de misy le androngo hazo le iguane reny de misy le zara de misy ny bibilava misy ny escargot zay manao hibernation anaty le lavakazo naturel io nefa io lavakazo naturel io miaina io de zay zany mampiavaka azy hoe manome fiainana ho an'le biby zany le fisily any manome vahana sy fitombon'ny biby de manome hoe fanasarana ny fiainany satria presque herbivore zany zareo. Amin'ny maha alarovana azy izay anefa maro ireo toeran-tany vahiny misitraka ny akantony mitaha amintsika malagasy. Le firenena eran'izao tontolo zao zany tena presque mankafy an'le nature de zay mahatonga an'zareo betsaka mitsidika an'ity parc ty. Somary vitsivitsy ihany ny malagasy mitsidika an'ity fa matoa misy vahiny mitsidika matetika de vahiny avy any andafy gasy mipetraka any ivelany reny. Malagasy tena malagasy zany somary vitsivitsy ihany antsika malagasy zany ny vahiny avy any lavitra any firy kilometra lavitra be any aza tonga aty de manentana antsika zany hitsidika ny zavaboarintsika zay atsika io tsy hisy mpanana fa atsika sady manentana zany amin'ny hoe fandrombonana zany ho fiarovana ny nature satria ao anatin'ny nature zany ny tena hita hoe misy ny anisan'ny ray mampandroso firenena satria azahoan'ny tsirairay asa zany ho fiarovana nature io sady koa zany manova mampamerina ny fivavahan'ny toetrandro ho tsara satria ny toetrandro taloha tena tsara fa noho ny fampiteny sy ny tsy fahampian'ny ala zany de lasa niova ny climat lasa misy changement climatique nefa zay changement climatique zay misy fiatraikany amin'ny fombafomba fiainan'ny biby ao anaty ala zay de misy hoe crise ho an'ny firenena anisan'ny manome crise ho an'ny firenena zany zay satria ny fambolena tsy mamokatra araka ny tokony ho izy noho ny hoe zay fifadibadian'ny toetrandro zay noho ny fampitehan'ny ala doro-tanety. Ny sosokevitra hitako tsara indrindra angamba ny hoan'ny tsirairay raha ny sitrapoka raha olona ray mahavita mamboly hazo ray isanisanisany amin'le zay toerana banga be rehetrarehetra reny de mety ho rakotra ty ka araka ny teniko teo hoe noho ny fisiliany ala iny mampitombo le fiainan'le biby tsara ny comportement rehefa ampy ny sakafo tsy mivaova ny toetrandro de mety ho amina fijerenany zareo aza moramora kokoa ny fitadiavana azy ary vao mainka faly ny olona mahita andry zareo miroborobo be de vao mainka manintona olona betsaka de anisany hoe mamelona ny tsirairay zany le izy. De tokony mba hisy fanaraha-maso akaiky satria zay foana zany le olana ato amin'ity faritra arovana ty atao ny fambolean-kazo misy ny fanentanany zareo avy amin'ny forêt ny fanaraha-maso reny le hoe fambolenan'ny zanakazo iny fa ny tsaratsara kokoa zany hoe tokony arahana maso izy io de hoe ahoana le fandehany ny zanakazo namboletsika tary hoe fanentanana ihany zany no atao de nefa tsy hita le vokatry ny tanana zany isika vahoaka malagasy iray raha satria ity alatsika ity sarobidy eo amintsika malagasy satria maro ny manana ala fa eto amintsika Madagasikara no betraka ny zavaboary ao anatiny reny biby reny de hoe tokony ho atao hoe mba tsy handoroanan'le ala. Misy
misy zavatra mahafinaritra ty, ny ala, misy karazana biby rehetrarehetra, dia manentana antsika rehetra, tsy ny mponina eto amin'ny faritry ny Menabe ihany fa ho antsika eto Madagasikara, satria ny aty amin'ny faritry Menabe dia misy karazana baobab fa misy ankoatran'ilay baobab karazana biby rehetrarehetra aty hiavian'ireny torista vazaha mandeha aty amin'ny faritry Menabe. Dia tsy ho avelantsika zany hoe ireny vazaha ireny foana nitsidika aty amin'ny faritry Menabe mba tsika gasy koa zany mba tongava aty amin'ny faritry Menabe hitsidika hoentiny zanantsika mba hijerijery an'ireto harena izay ananantsika eto Madagasikara zao. Misaotra tompoko. Tapitra raha ny fotoanantsika manapitra avokoa ny zavatra rehetra, ny maitso ny tapitra fa ny fandarana eto amin'ny televiziona malagasy kosa dia mbola nasana antsika rehetra hatrany. Eto am-pamaranana dia tianay hatrany ny manentana antsika rehetra hoe andeha isika rehetra no miaraka hisitraka sy hamantatra ny valan-javaboary misy eto amin'ny firenentsika mba tsy hambaka an'ireo vahiny tonga eto amintsika isika. Dia manome fotoana anareo ny fandarana maitso amin'ny manaraka indray. Mandra-piana tompoko lahy, mandra-pitafa tompoko vavy.